rehetra eo amin'ny tompo mitomboina amintsika hatrany eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny havako alahady fa 3 Jolay taona 2024 alahady fahafito manaraka ny Trinité izay amaramparana antsika hatrany ny loahevitra manao hoe hevery ny fifidianan'ny tompo. Ny sampana vondrona fototra laika no mitarika antsika ny amin'izao fanompompavahana izao. Andeha horaintsika ny hira sambatra. Iaraka isaotra sy anome voninahitra an'Andriamanitra itsika ry havana. Ny salamo fahavalombizato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no iarahantsika mamaky. Salamo fahavalombizato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia aorian'izay ny hira fa 120 ny andininy voalohany faharoa ary ny fahatelo. Rehefa hita ny salamo dia andeha ovaka itsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza, mifoaza rivalia sy lokanga, hifo maraina koa aho, hideranao eny amin'ny firenena maro aho Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao, misandrata ny ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, ary aoko ety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao, mba afaka ny malalanao dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao ka valio. Amen. Viva Santa Lieve.
mivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izahay no ny famindramponao, ny fitiavanao izay narotsaka taminay tsirairay avy ireto. Ka afaka miatrika indray izao maraina izao. Rehefa afy namakivaky ny alina iny izay sahaliky ny fahafatesana ka nefa noho ny fitiavanao anay dia mbola mitoetra ty anatinay hatrany ilay fofinaina mahavelona ka indreto izahay hanambarany fiderananao. Isaotra anao hanome voninahitra ny anaranao satria mendrika ho anao tokoa izany. Tompo, ankehitriny izay raha miombavaka eto, andray ny hery avy aminao, andray ny fampaherezana avy any aminao, mba hampiorina mandrakariva ny finoanay satria ny teninao dia milaza hoe zao olona noforoniko ho ahy izao no hanambarany fiderana ahy. Tompo, hatreo fianarany fotoananay. Izao fotoana izao ane anitra mampofona miakatra ho any aminao, vavaka tsy aro aroa-paratsiny ka izay fe rehetra manelingelina anay tsy afanay manana fifantohana ny amin'izao fotoana izao Jesosy. Dia didina sy roana eto zany tsy anan-kery tsy anam-pahefana fa fatoranao mandrakizay ny amin'ny farimy rehetra afo. Ataovy manana fifantohana ny tsirairay, tsy herikerika fa tena iompo-po amam-panahy amin'ny reto mpino eto amin'izao fiangonana izao. Ny fotoananay rehetra eto Tompo dia ambany fiahinao na ny vaky teny, indrindra ny teny izay mbola hotorian'ny mpanomponao aminay dia ny fotoana rehetra izay ho tanteranay amin'izao maraim-baovao izao. Misy ireo namanay izay mazakazaka no any hamonjy izao fanompoam-pivavahana izao fa satria tara dia ianao ny anafainganany diany. Ho tonga sao matsara eto izy Tompo mba hanatrika izao fotoana izao. Raha misy kosa ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy mangetaeta sy maniry nefa ianao mahafantatra ny antony ampy mizara amin'ny fahasoavanao. Misy ny tambazotra tserasera izay arana mivantana amin'izao fotoana izao dia mba hanovohery amin'izany koa ireo mpanomponao any amin'ny tokantrano, ny any ampitan-dranomasina, ny any amin'ny toerana maro isan-karazany. Dia misaotra anao indrindra ry Andriamanitra ray be fitiavano ny amin'izany vavaka izay sandratra izany. Ary dia sitraka indrindra izany Tompo raha mbola ampiambonina amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra ao fa izay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra mamasinina ane ny anaranao ho tonga ane mifanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra aminay ny izany nasazo aminay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao mifanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana.
faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry havana dia iara hitsangana ny mpianatra sekolelady rehetra sy ny tanora ary ny mpampianatra sekolelady izay tonga manatrika izao fotoana izao. Vavaka isika. Misaotra Jesosy Kristy zokinay io fa nomenao ampampitoana indray izahay ankizy sy ny tanora amin'izao alahady maraina izao ka afaka hanorina indray ny maha-kristianina anay ny amin'ny alalan'ny finoana anao Jesosy Kristy koa ny fanahy masina no hitahiry anay ho masina hatrany ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tomponay. Asandratray amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavakay. Amen. Petraka ianareo. Sokafary ny baibolitsika ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona 4:20 ka ny 9:30. Jaona 4:20 ka ny 9:30. Rehefa samy nahita dia ndeha ho vakitsika miaraka mafy tsara ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray ary arak'izay nandidiny ray ahy dia izany no ataoko. Andeha averinareo mafy tsara hoe ilay tenin'Andriamanitra teo sy ny tokony andininy misy azy. Ity Jaona 4:20 ity raha manomboka ary amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 1:30 dia manambara Jesosy Kristy mampanantena ny fanahy masina. Fanahy masina ilay fanahin'ny fahamarinana. Fanahy masina ilay mpanolotsaina koa na hoe mpisolo vava na koa hoe mpampahery izay nangatany Jesosy Kristy tamin'iray ho an'izay mpino azy. Ka nambarany fa iray ihany izy sy ny ray ary iray ihany ny tanjon'izy roa. Mba hozy izy ny teny hoe mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray ary arak'izay nandidiny ray ahy dia izay no ataoko. Fa ndeha ny tapany faharoa amin'io teny amin'ny 1:30 io no raisintsika. Ny tapany faharoa izay manao hoe arak'izay nandidiny ray ahy dia izay no ataoko. Ianareo izay mianatra ny tantaram-pirenena dia mahalala tsara ilay jeneraly anglisy atao hoe Wellington izay nandresy ny Napoléon tany Waterloo. Indray andro dia nihaza tany amin'ny saha malalaka anankiray io jeneraly anglisy Wellington io niaraka tamin'ny ekipany. Kanefa rehefa nivoaka n'ilay saha izay nihazany ry zareo dia nahita vavahady avo be anankiray mihidy. Dia misy zazalahy kely ery ambonin'ilay tolambavahady no mipetraka. Tamin'izay dia niantso anankiray tamin'ny ekipan'ny général Wellington hoe voay ny vavahady. Dia nidina moa nivoaka zany lasa zany ilay ekipany. Dia niteny tamin'ilay zazalahy kely hoe midina ianao dia voay ny vavahady. Mijery fotsiny ilay bandy kely tary ambony sady nanodikodiny lohany izy hoe. Dia hozy ilay iraky ny jeneraly hoe jeneraly atao ahoana io bandy kely io karavasina ve sa ahoana fa maniratsirany baikonao. Dia hozy ilay jeneraly hoe tsia. Fa nanatona azy ary ilay jeneraly dia nangary paosy izy sady naka volany tao an-tanany nomeny an'ilay zazakely. Dia hozy izy hoe hozy le iraky ny jeneraly fantatrao nga hozy izy io olona maniraka anao hoe voay io vavahady io fa hiditrao izy. Fantatro tsara hozy ilay zazakely. Fantatro fa io jeneraly Wellington io. Fa za kosa hozy izy nahazo baiko tamin'iraiko hoe tsy misy olona afaka miditra eo niza. Ka tsy amelanareo hiditra eo hozy izy. Dia izay nahafaly an'ny fon'ilay jeneraly dia lasa izy nangary paosy moa nanome vola an'ilay bandy kely. Dia hozy izy tamin'ny ekipany hoe ndao tsika andeha. Fa aza forsena amin'ny bandy kely hozy izy fa ndao tsika andeha. Dia
rehefa lasa nyverina izy ireo, iny fa ny kika-pifaliana ty bandikely hoe ozy izy. Ny antsantsakafaliana izy nanao hoe afa nanao ny zavatra tsy vitan'ny Napoléon aho izy izy, satria na ny Général Wellington nao izy tsy saniditra ny vavahady. Zany no herin'izay vonina anefa ny adidiny ry havana. Toy izany koa Jesosy, araky ny teniny eto izay nataontsika teo amin'ny tapany faharoa amin'ilay teny teo, manahoana moa ilay izy teo? Arak'izay nandidiny ray aho, dia izany no ataoko. Isanandro koa no mibaiko antsika ny tompo mpanjakantsika ry havana. Mibaiko antsika izy mba hahazoto miangony tsika. Mibaiko antsika izy mba hahazoto hianatra sekoly-lahady ny ankizy. Koa irina indrindra koa ianareo rehetra mba samy hankatony ny baikony, ka tsy hatahotra ny esesony naman-dratsy, fa hiteny toy ny nataon'i Jesosy eto hoe izay nandidian'Andriamanitra ray koa dia izany ihany no ataoko. Raha tanteraka izany dia tsy salasalana fa ho tonga olombanina isika rehetra izay mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra sy mankatony ny baikony. Ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny teny anjara izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity, dia ny teny manao hoe arak'izay nandidiny ray aho dia izany no ataoko. Mba ho tanora sy ankizy ho mpankatony baiko tokoa anie izahay, mba hazoto hiangony izahay ary hazoto hianatra ny sekoly-lahady izahay, ary tsy hatahotra esieso izay ataon'ny naman-dratsinay izahay, fa tena sahijoro ny amin'ny finoana velona ao anatinay, ka tena hijoro vavolombelona ny amin'ny mpiaramonina aminay izahay, na eo amin'ny ankohonanay na eo amin'ny fiangonana izay nametrahanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony anandratanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maky sy iaino ny soratra masina sika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekela. Ezekela toko 7 ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 9. Ezekela toko 7 ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy izy tamiko, ry zanak'olona, andeha makany amin'ny taranak'Israely, ka lazao aminy ny teniko, fa tsy ho any amin'ny firenena miboediboedi-piteny sy miboeriboerika no andrahanao, fa ho any amin'ny taranak'Israely ihany. Tsy ho any amin'ny firenena maro izay miboediboedi-piteny sy miboeriboerika, ka tsy ho azonao ny teniny, fa raha maniraka anao amin'ny reto aho, dia hiaino anao izy. Fa ny taranak'Israely dia tsy
mety miaino anao satria tsy mety miaino ahy izy. Fa ny taranak'Israely rehetra dia mafiandrina sady madipo. Indro efa nao mafiko ny tarehinao hiatrika amin'ny tarehiny, ary ny andronao anandrina ny andriny. Ataoko toy ny diamondra ny andronao, eny mafy noho ny vantolampy aza. Ka aza matahotra azy na mivadi-po noho ny tarehiny, fa taranaka maditra izy. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ny teny rehetra izay ho lazaiko aminao dia aoka ho mamy ny fonao, ka enoy amin'ny sofinao. Dia mandehana makany amin'ny babo, dia ireo zaraky ny firenenao, ary mitenena aminy hoe, izao no lazainy Jehovah Tompo, na iaino izy na tsy iaino. Ary nisy fanahy nanaingy ahy, dia nandre horakoraka be teo ivoko aho nanao hoe, isaorana anie ny voninahitry Jehovah avy amin'ny fitoerany. Ary reko koa ny fikopakopaky ny elatry ny zava-mananaina, izay ny fanendry sy ny fidilodilotry ny kodia teo anilany sy ny horakoraka be. Ary nisy fanahy nanaingy ahy ka nitondra ahy, dia lasa aho sady nirehitra tamin'ny fahavitosan'ny fanahiko, ary ny tanan' Jehovah dia nahery tao amiko. Tesalonianina voalohany toko 5, raisitsika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Rahalahy mivavao anay, manaova veloma ary rahalahy rehetra amin'ny fanorohana masina, mampianiana anareo amin'ny Tompo ao mba ho vakiana amin'ny rahalahy rehetra ity epistily ity, ho aminareo anie ny fahasoava amin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny amarana ny vaky teny dia ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko 7:20, toko 9:40. Matio toko 7:20, 9:40 ary faranana ny 9:20. Rehefa hita dia ho vakiana am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny mpianatra 12 dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany, ary noho nahita azy izy dia niankohaka, fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanantony dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandindiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ray Masina manomasina ny amin'ny fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Andriamanitra rainay tsara indrindra, falo ny fonay midera, makalaza sy mame voninahitra ny anaranao. Misaotranao zahay satria voavaky teto indray ny teninao tamin'ny fiteninay, ary raha ampianatra anay ny mpanomponao dia ianao ny anendry lelany, tsy laza fa tsy izay sitraka ao irery ihany. Ary ny feo rehetra izay tsy avy aminao dia oka ne angina fa ny voninahitra ao no oka iseho, ary izay tsirairay avy mba ho mpiaino mpakatofa tsy ho mpiaino mpanadino. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
atsika azo toerana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ezekela toko fahaefatra. Ry zanak'olona andeha mankany amin'ny taranak'Israely ka lazao aminy ny teniko. I teny hoe zanak'olona zany dia mizara roa zany ny fampiasana azy tamin'ny testamenta taloha. Nalain'i Jesosy io ho azy aty amin'ny testamenta vaovao. Ny zanak'olona zany any amin'ny bokin'i Daniela dia mpitsara lehibe, fotsy volo mpitsara lehibe. Fa ny zanak'olona zany amin'ny bokin'i Ezekela dia mpanompo. Ka ao amin'ny Jesosy Kristy zany mitambatra za amin'ny teny anankiroa zany hevitra anankiroa zany rehefa Jesosy no mampiasa azy sady mpitsara ny sady mpanompo. Fa eto satria Ezekela ny resahana dia mpanompo no resahana. Ity mpanompo ity ny raha i Ezekela le zanak'olona tenenina eto. Ny rahany izy ho any amin'ny Israely. Resaka fifandraisana serasera mitenenina, fiteny. Tsy ianao tsy rahana amin'ny firenena miboediboedy mpiteny na miboeriboerika, zany hoe ianao tsy rahana amin'ny olona tsy ho azonao mihitsy ny teniny. Tsy firenena hafa zay tsy fantatrao, tsy azonao ny teniny, fa ianao irahana amin'ny olona mifankahazo fiteny aminao, olona mitovy fitenenana aminao. Fa saingy Andriamanitra ny manahirana, raha ianao irahako amin'ny olona tsy mitovy fiteny aminao, tsy mahay ny fiteninao, mihaino reo. Fa raha ianao irahana amin'ny olona mitovy fiteny aminao, maninona hozy izy? Tsy haino reo. Zay ny zavatra mahagaga, tsy haino reo izy. Zany hoe raha amin'ny fomba tsotra zany apetraka ianao mitoerana anankiray, nony ianao amin'ny olona mitovy fiteny aminao, matinony eny fa tsisy mihaino anao. Fa raha irahana ianao amin'ny toerana tsy mahafantatra amin'ny fiteninao, ambany vohitra amin'ny tany sinoa ohatra, satria tany sinoa zany fa oka fantatsika tsara fa manana fiteny marobe izy ary tsy mitovy koa. Tsy matinony ianao fa mahazo mofo, mahazo haminy ianao nefa tsy hain'le olona miteninao. Zay no setra ny rahanan'i Ezekela, ka mila mipaherezina izy. Inona moa ny hery entina hiatrehana amin'ny olona mitovy fiteny, mitovy fomba, mitovy fiaviana nefa tsy mety mihaino anao. Mitovitovy amin'ny zava-misy tsy mampandroso eto amin'ny firenena koa zany. Ny fampihainona ny zavatra tsy misy eto, fa samy miteny dia samy be hevitra dia samy mandeha samy mitaby. Inona zany ny hery entin'i Ezekela hiatrika an'izany? Zavatra roa no ampahafantarin'Andriamanitra azy. Voalohany ny tenin'Andriamanitra, faharoa ny fanahy masina. Reo zany ny entin'i Ezekela hiatrika an'izany zavatsarotra izany. Tenin'Andriamanitra ny voalohany. Ary io raha teny antony. Ry zanak'olona ndehana mankany amin'ny zanak'Israely ka lazao amin'ny teniko. Raha vao tsy ny tenin'Andriamanitra zany no hery ny tenin'Andriamanitra, velona sy mahery izy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra naharina ny zavatra rehetra, tenin'Andriamanitra nao misy dia misy izany. Raha vao tsy mino ny hery ny tenin'Andriamanitra isika, tsy tafavoaka amin'ny asa fitoriana. Maninona moa reo olona reo tsy mahay mihaino ny olona mitovy fiteny aminy, efa omen'Andriamanitra ao ny valiny. Amin'ny andinin'ny fahafito, vakitsikela andinin'ny fahafito. Ahoana sisy? Fa taranak'Israely dia tsy mety mihaino anao satria io zany resaka communication io. Le olona tsy mahay mihaino ny teninao, satria le teninao tenin'izy le entinao aminy.
tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ilay entinao any dikan'izay olona io talohany tsy aizany miaino anao dia izy mihitsy ny tsy mahay miaino inona ny tenin'Andriamanitra, satria tsy mety miaino izy. Io zany mitovy aminareo manao diplomasia. Raha mitondra ny tenin'ny firenenao ianao mankana firenena anankiray, lefa le firenenao io tsy mifankazo amin'le firenena, ho raisiny teninao sa tsy ho raisiny? Tsy ho raisiny mihitsy, satria efa misy antécédent any ozy nareo zanabazaha, efa misy zavatra tsy hifankazahoana any. Zay ne ny antony mahatonga an'zareo tsy miaino hoe ianao ozy Andriamanitra, satria zareo tsy mahay miaino. Ka ianao mila mino ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Aza matahotra azy ianao, aza mivadi-ponony tareny fa taranaka maditra izy mitiny efa tsy mahay miaino. Misy karazan'olona zany sarotra miteny hoe voatokona tsy haino ny tenin'Andriamanitra fa misy io. Ary na atao anatin'ny fiangonana ary aleo ny milalao telefônina toy izay miaino tenin'Andriamanitra. Satria tsy mahay miaino an'izy izy ozy izy. Tsy mahay miaino an'Andriamanitra izy. Everiny teninao io entin'io fa tsy everiny tenin'Andriamanitra. Ka ianao aza manao an'izany ho Andriamanitra amin'ny Ezekely. Vakitsika ny andininy 10 sy ny 110. Andininy 10 sy ny 110 ahoana sisa? Aorista. Ianao izy ry zanak'olona, mpanompo ny tenin'Andriamanitra ianao, satria mpanompo ny dikan'ny zanak'olona ito. Ny teny rehetra tsy misy amelana, tsy misy hoe zay tiatian'le olona, tsy misy hoe zay tiany hoenona, fa ny teny rehetra avaty amiko no lazainao. Ary oka ho mamy ny sofinao zany ka eno ny sofinao sy mamy ny fonao, misy dikany io. Teo amin'ny toe-tsaina tatsinanana ny fahalalana dia anatin'ny fo. Tahaka izany ny tenin'Andriamanitra natao raisina amin'ny sofina. Resaka organe de sens ny resaka fahaizana zany. Fa avy eo izy alatsaka am-po. Ny am-po ny fohibe ny aina, fohibe ny fihetsem-po, sady vy ny sentiment ny fo. Ka matetika amin'ny tenin'Andriamanitra dia raisin'olona amin'ny sofiny fotsiny dia mivoaka amin'ny ilany, satria lasa asan'ny saina. Fahaizana tsy anjery soratra masina fotsiny, no vakiana fotsiny, ny anarana fotsiny, le tenin'Andriamanitra. Fa tsy latsaka ao anatin'ny fo. Ao anatin'ny fo ny haviny aina. Resaka fiainana io. Resaka fihetsem-po io. Mila tiavina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila manana fihetsem-po manola amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona. Zay mahatonga n'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny Ezekely ao ka ho mamo ny fonao sy hoeno ny sofinao. Satria raha vao tsy izay izy lasa soratra mipetraka amin'ny fiaranao fotsiny sy ao amin'ny tokantranonao fa tsy misoratra ao amin'ny fonao. Ianao aza manao an'izany. Ary ianao izy Andriamanitra, io herin'ny tenin'Andriamanitra io miteneninao mankana amin'ny zanak'i Israely ka manao hoe izao no lazain'i Jehova, ny mpaminany dia tsy miteny amin'ny anarany, Koamara Adonai, tsy miteny amin'ny anarany fa miteny amin'ny anaran'Andriamanitra. Ianao iraka Andriamanitra, ambassadeur-n'Andriamanitra ianao, ka miteny amin'ny anaran'Andriamanitra fa tsy ny tianao tenenina amin'ny teneninao. Ary izay zany raha vao izay no anatin'ny olona dia mahery tenin'Andriamanitra tenenina io, satria tsy anazy io. Fa raha mieritreritra eo anao tenin'Andriamanitra io tsy manan-kery amin'ny fiainan'ny olona io ary tsy manan-kery amin'ny fiainanao. Fa an'Andriamanitra io, ianao solotena ny olona naniraka anao, mandate ianao. Ary izay fatatsika rehefa mianatra amin'ny protocole. Rehefa amin'ny protocole zany ianao zany dia arakaraka lanjan'ny firenena naniraka no andahara amin'ny olona ny aro-fenitra. Sa tsy izay le izy. Ny Amerikanina tsy maintsy mba loloana samy ambassadeur ary. Tsy izay le izy.
ohatr'izay io ary zay le herin'ny tanin'Andriamanitra raha mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ka tena solo tenin'Andriamanitra ianao tsisy tsy vakinao ny lalina rehetra na mafy tahaka amin'iny na miditra amin'ny olo hoe Andriamanitra na iaino izy na tsy iaino izy ianao solo tenako ary anao tsy mahazo mihemitra aza matahotra amin'ny tarehiny ianao fa ianao solo tenako ary zay le fahefa amin'ny tenin'Andriamanitra zay no entin'i Ezekela amin'ireo olona maditra ireo ary mbola izay ihany ny men'Andriamanitra ny apôstôly asin'apôstôly 20 ny vakina teo manomboka amin'ny andininy 20 tsy hoe ny rana ny apôstôly fa misy sasiteny nataon'i Jesosy mialohana ny rana ny zareo inona la sasiteny efa nomena ahy ny dikan'izay io fahafahana rehetra nandana sy an-tany io omeko anareo koa amin'ny dikany za no maniraka anareo mitondra ny fahefako mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia ataovy batisa firenena rehetra zay le fahefana maniraka fahefana mita fahefana miaro satria famarofaranana amin'ny hoe arindro zao momba anareo mandrakariva ambara-pa tsy fahataperaka pohana ry andohatapenaka kory fa fahataperana tapitra ny fototeny dia zay zany le Andriamanitra manome anao ny teniny io tenin'Andriamanitra io mamelona mahery manasitrana tena inoanao ve ny hery ny tenin'Andriamanitra io ny tena manasitrana aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho any nofony rehetra mino an'izany ve ianao satria mandeha ho azy fotsiny le tenin'Andriamanitra io mihitsy ny mahasalama ary zay mahatonga hoe misy teny fanorenana misy teny fahefana ny fiangonana rehefa manao zavatra rehefa manao batisa izy misy teny fahefana vakina miasa ny mpiandry misy teny fahefana manokana mpitandrina misy teny fahefana mandelo satria ny teny iny ny tena miasa manorotoro ny zavatra rehetra ary miditra amin'ny fon'ny olona na dia mafy ary izy zay ny zavatra voalohany amin'ny Ezekela hoe mila mino ny hery ny tenin'Andriamanitra izy azoany mitory amin'ny zanak'Israely izay tena maditra tokoa fa ny zavatra faharoa dia ny hery ny fanahy masina mila mino ny hery ny fanahy masina izy satria tsy mora ny atrehana olona mafiandrina mila tefena zany isika anandrina ny andro ny olona fa misy olona mafiandrina ka nanao koa ataoko mafy tahaka nahoana moa ny anazy Ezekela 3 teo 7 ahoana ozy Andriamanitra ahoana ozy izy ataoko toy ny diamondra ny andronao eny mafy noho ny vatolampy azy zay nomena ny Ezekela nareo manao petrografia na manao siansa zany momba an'izay dia misy filaharany ny cassabilité tsy haiko malléabilité tsy haiko inona le fiteninareo azy ao anatin'le izy fa misy fiteny marobe zany fiteny azy raha tsy diso any ny marodrefiny io manomboka amin'ny talika dia Egypte dia mandeha zany izy zany dia misy ortose apatite améthyste misy corindon dia ny farany inona dia mondra ny farany io le ataonareo ta grosse concierge folle d'amour rose concert te caresse divine zay ny fanafoizana azy dia io diamondra io zany ny kely amin'ny dia mamaky vitre mamaky ny rehetrarehetra ny kely amin'ny ndry fa tsy misy vitsy zavatra tsy voadidiny io satria arakaraka ny référence-n'io no mandidy le aloha ary zay ny napetraka amin'ny androny Ezekela azahoana miatrika ny zavatsarotra rehetra io le fanahy masina ao anatintsika ny Ezekela 3 teo 12 sy ny 4 ny vakitsika amin'ny samikina amin'ny 4 aloha vakina deola 2 ka hatramin'ny 4 ary vakitsika ary nisy fananana inga nary orakoraka te hivoka ka nanao hoe isorina ny voninahitra avy amin'ny ary rekoa ny fikopakopaka ny elatry ny zava-mananay izay ny faneny sy ny filiditry ny kodi teo anilany sy ny orakoraka be ary nisy fananana inga
ka nitondra dia lasa sady nirehetra tamin'ny vontosana ny fanahy ary ny tanan'i Jehova dia nahery tao aminy. Misy fanahy manaingy rivotra le izy hoe maka endriky ny rivotra. Ny fantatsika fa ny sembolan'ny fanahy dia rivotra, rano, voromailala dia tanana. Reo sembolan'ny fanahy na ny sary ohatra ny fanahy. Eto izy naka endriky ny rivotra ny bata zay le hery ny fanahy zay. Ary niaraka tamin'izay dia niseho reo ny voninahitr'Andriamanitra izy. Reo kerubima sy ny zava-manan'aina niseho manambara fa zay mitondra ny fanahin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra voninahitra. Dia nivonto ny fanahiko mirehitra na hery ny fanahy satria ny tanan'i Jehova na hery tao amin'ny tanan'i Jehova le fanahy masina. Le olona irahana zany dia tokony hiasan'ny fanahy masina. Mino ny hery ny fanahy masina ianao. Fa raha tsy izay ianao tsy ahomby. Fa taranaka maditra izy efa resahany hoe taranaka maditra izy. Efa resahany zany. Le fanahy masina miasa amintsika dia tanan'Andriamanitra miazona, mitondra, mampiasa, miaro. Ary zay fierovana zay nampatsahivon'ny Paoly apôstôly amin'ny Tesalonina voalohany toko 5 ny vakina teo. Ny 7:20 sy ny 7:20. Vakitsika hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hanamasina reo samy tanteraka dia maninona ka ho arovana avokoa fanahynareo, ny ainareo, ny tenanareo ho tanteraka ianareo amin'ny fiainana. Mahatoky fa izy ihany nanefany. Mahatoky Paul digne de confiance. Za miteny, za tsy mba mivadika fa ny fanahy masina ny manamasina anareo, manomenareo fiadanana, miaro fanahinareo aloha voalohany arovana. Misy filaharany koa io, vao ny ainareo, ny tenanareo. Le fanahy dia le tsika hatrany an-danitra. Ny aina dia ny fiainanao, ny sainao anatin'le aina satria psikeny misoratra ao zany hoe ny fiainanao manokana ao anatinao, ny tenanao le vatanao. Zany raha miteny hoe aina sy tena i Paul dia ny olona anaty sy ny olona ivelany midikany. Le aina resahany eo dia le psike ao anaty, dia le tena zany le corps, le vatana, soma, body. Zay no arovan'Andriamanitra aussi izy rehefa manana ny fanahy masina izy. Ary zay no anoranany Ezekila ito. Ka ho antsika zay miatrika olana koa, miatrika zavatsarotra, omen'Andriamanitra diamondry ianao amaky vakinao izany. Dia nanala amin'ny tenin'Andriamanitra omena anao sy amin'ny alalan'ny fanahy masina zao omenanao. Dia mahare zao amin'ny tompo fa ianao le nifidin'Andriamanitra ao amin'izany. Amen. Tenao zay nienonay teo sy ny hery avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Nomena ho anay izany Andriamanitra ary maniraka anay ianao handeha amin'izao tontolo izao, hitory ny filazan'ny tsaranao sy hanambara zany teninao izany ho ambany ny fitarian'ny fanahinao masina. Saotranao zay ry Andriamanitra fa tsapanay fa tena tianao koa izahay satria nifidinao hanatanteraka izany. Ko ankehitriny Andriamanitra mifona aminao izahay, manoloana ny faharatsinay sy ny tsy fankatoavana ny teninao sy ny tsy fenonay ny mpanomponao. Fantatray fa handray izany fifonanay izany ianao satria zay manatona anao tsy ho lavinao mihitsy, ary tsy tonga iantsony marina ianao fa ny mpanota mba hipepaka. Andriamanitra rainay eo, raiso zany fifonanay izany ankehitriny ary mandrakizay.
taony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. ho antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana ndray ny teny soamafaly hamafa ny fahotantsika ny tompo. Ho ny tompo aminao, fitiavana mandrakizay ny tiavaka anao, ary zany nampaharetako ny famindram-poko aminao. Efa tia ianao tsy vozonana ho ny tompo. Noho izany ary dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, ny aminaran'i Kristy tompo samia mideran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavelany ny elony, sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Vavaka isika. Tompo misaotra anao izahay, fa afaka nandraisy ny ainy ny teninao. Nomenao anay ny herinao, mba hahafahanay manatanteraka ny asanao. Kehitriny Andriamanitro, nahazo hery izahay, ka afaka hiatrika izao fiainana izao, sy hanao izany asanao izany. Ary ankehitriny izay mitondra mbavaka, ho an'ity firenenanay izay, nametrahanao anay ity, mba ho firenena resy lahatra, andray ny herinao, ahay ihaino anao, ary anao Andriamanitra no angatahanay, hampandray sy hanome izany hery izany.
Kehitriny Andriamanitro, tondram-bavaka ho an'ny mpitoro filazantsara sy ny fiangonana, ataovy resy lahatra izahay, satria anao izay nanome anay ny teninao, izay nanome anay ny filazantsaranao, dia nanome anay itory izany ny filazantsaranao izany. Ataovy resy lahatra ny tsirairay, ianao Andriamanitra tsy maintsy misandratra, fa izay olonao dia tsy maintsy mihitra. Kehitriny, omeo anay ny vava, omeo anay ny lely, ary omeo anay ny fanetrentena, ahafahany hanatanteraka izany asanao izany. Kehitriny Andriamanitro, tondram-bavaka ho any vondrana fototra laika, izay sampana eto anivon'ny fiangonana, dia anao no angatanay, hanome fanahy masina ho azy ireo, mba ahafahany hiasa eto anivon'ny fiangonana. Omeo azy ny herinao, omeo azy ny teninao, ahafahany hanatanteraka izany asanao izany. Kehitriny Andriamanitro, tondram-bavaka ho any ireo izay mpitandrina avoaka ny amin'ity anio ity. Ianao izay efa nividy azy, no angatany hanatanteraka ny asa izay ho raisin'izy ireo amin'ity anio ity. Eo azy ireo ny hery, ahafahany manatanteraka izany asa izany, ary ny fotoana rariva dia ankinina ampelantananao. Ary ankehitriny Andriamanitro, mitondram-bavaka ho an'ny mpanomponao, izay te hisaotra anao eto anatrehanao. Ianao no efa niantso azy, ianao efa nifidy azy, ianao izay namaly ny vavaka, nanome zavatsoa azy, no angatany ampiorina azy mandrakariva, hampijoro azy hatrany, ary ianao no angatany hitarika azy mandrakariva ny amin'ny tsara, ary azoto anao ny asa eo anivon'ny fiangonana izy. Metraka ny fiainana tsirairay avy eo ampelantananao izahay, mba ho ambany ny fitarian'ny fanahy masinao, ary hanovy ery aminao izay tsirairay avy. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Ary havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny olona ny fidin'Andriamanitra dia samy manambara ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha isika hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apôstôlika izay manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zanany lahatoka, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Veritsiny, nijala raha nanapaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevy, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerina zao tontolo zao, fombon'olona masina, ny fahamialan-kely, fitsangahana ny tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Manaraka liturgia ve rangahy isa misy ireo avatsika zay manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Valamy efapolo amby roanjato ny raitsika dia asaina izy ireo miatrika ny alitara masina. Amen.
hoenontsika ny teny fanorenana izao sakrameta masina izao. Hoy ny Tompo: efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra izay tiany tany komandehana ianareo, dia atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy-masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary ino izany momba anareo mandrakariva ambara hampahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao aho, ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa. Amen. Noho izany amin'ny tenin'ny Tompo izany ry havana dia mangataka anareo avatrany nitodika amin'ny fiangonana hamaky amin'ny pahabe maso ny fanekena izay ho ekenareo manoloana izao sakrameta masina tolotra ny zanakareo izao. Mandre anareo Andriamanitra, andeha isika ary hitsangana isika fiangonana angataka ny fanahy masina. Isika ry havana, Andriamanitra raitsy toa, tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay sao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana ny meny anay tamin'anorenana izao sakrameta ny batisa izao. Koa mitalao aminao izay reo, manatrea anay, aoka ny fananao masina ny mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ireto zaza tao batisa ireto ane, ho voaray mandrakizay ho amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminao nohony amin'ny asa ny fanahy masina, mitarika azy isan'andro isan'andro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao izay ry Tompo, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombonay na ao amin'ny Jesosy Kristy ny Zanany, ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao reto zaza ireto eo ambanin'ny fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao.
ampio ny ray aman-dreny sy ny mpianto mba azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Ombaly fahasoavanao ny ezaka rehetra ataony fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany amin'ny fitezana ireto sasa ireto. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Ipetraka isika fiangonana. Randrianary velomity Alison. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randrianary velo tamby manantsoa asin-ray. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randrianary velo itokina miarotsoa asin-ray. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka aza matahotra. Efa niantso ny anaranao ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahiny. Amen. Ny raha varaiky amin'ny 770 ny sorantsika ny Tompo. Izay tompony anjara amin'ny komite teknika ny sary sy fihazavana dia angaviana
iaivery fientony rehefa napetraky ny concierge azara afa-po amin'ny nataony zareo fa tsy mamely zareo. Ny fiara 93 16 TAC 60561 TAB zany TBU zany a mba akisika kely a manoloana amin'ny toby miaramila ao. Andritsika miombona amin'ny VFL sady miombona amin'ny sapatikony amin'ny fanolorana tonia sy ny fanekena mpiandraikitra. Dia irosa vatrany amin'izany isika mangataka ny avy amin'ny filoha zany hiakatra vatrany tanteraka amin'ny fanokafana amin'ny saporitra orian'izany dia miakatra vatrany ny tompon'andraikitra ny fampanaovana ny lanonana sokoto ara-pivavahana. Ndao ary. Mandeha le micro. Fifaliana ho anay tokoa ny misolo tena ny biraon'ny Sampaty Foibe sy ny synodam-paritany Ariva Avaratrano miarahabantsika fiangonana eto amin'ny chapelle militaire Ampahaibe sady manambara fa ianareo dia efa manana fivondronana ara-dalàna ary efa voatokana sady efa nahavita ny adidy rehetra tandrify ianareo. Fantatra ihany koa fa efa nanolotra sy nandefa ny mpiandraikitra niofana tany amin'ny faritany mpanazava stily eto Madagasikara nareo komity mpivondronana ary nahatafita soma tsara ny fiofanana ilain'izy ireo ka mendrika ny fanoloran-tenany izao fanekena atao izao. Koa miangavy ny filohan'ny komity mpivondronana ary izahay mba hiroso eto anoloana ka hanolotra ny mpiandraikitra hanao ny fanekena. Faly tokoa izahay brony komity mpivondronana
eto amin'ny chapelle militaire Ampahibe, fivondronana 500 ary ireo ray aman-dreny rehetra eto amin'ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny antsony anyty mpanompony ity izay manolo tena mpitiavana sy fanetretena tokoa ho mpiandraikitra ato amin'ny sampana mpanazava stily. Efa ampitaona tsara izy sady efa ampandray ny fanasan'ny tompo koa atolotry ny komity mpivondronana ny faritany ty leto Madagasikara mba hahazo fiofanana momba ny andraikiny. Efa navita izany fiofanana izany izy ankehitriny sady efa vita fanomanam-panahy tamin'ny ray aman-dreny mpitiandrina. Koa iroso amin'ny fanekena mpiandraikitra izy amin'izao fotoana izao mba hafahany manatanteraka antsakany sy andavany izany adidy masina ny antsony tompo azy izany. Koa mangataka azy iroso aty anoloana. Ny chef Ankafa Manoa, mpiandraikitra sampana maitso eo anivony tily eto Madagasikara. Hoe soratra masina ary nandreny feon'ny tompo ananao izy ny rahako izy nandeha irakay dia hoy izaho inty aho iraho aho. Amin'izany dia mahazo tokory rahalahy ampitoetra ny fiantsonana sy ny fifidiananareo. Miorina tsara aza miova ary mahifahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fatirareo fa tsy foana tsakory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo. Dia misaotra ny tompo tsika riavana amin'ny tenin'ny tompo zany hatanterahana hoe ataovy mpianatra ny firena rehetra. Ny sampana mpanazava stily dia ao anatin'ny fanabeazana izay mikendry mandrakariva ny fanompoan'Andriamanitra sy ny fiangonana, fanampinany namana sy ny firenena, fankamanana ny firalahiana ary joro ho andry ny fianakaviana. Ka vavolombelona zany isika rehetra, hivavaka isika. Misaotra anao zay tompony amin'ny fahasoavana lehibe zo anay manatanteraka izao fanekena izao. Leto ny folo ny ranotsa mangaika rehetra ao anatin'izany fikambanana izany. Ianao no nanome azy rehefa efaranao izany tay azy rehetra. Taino ny mpanao fanekena mba hatony fanekena nataony ary mba tsy hiveriny ao amin'ny fiainana izany fa ho toaviny mandra-pialan'ny fofonainy. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao. Amen. Amin'ny anaran'ny foibe mpanazava eto Madagasikara, amin'ny alalan'ny foibe tily eto Madagasikara sy faritany Analamangavony no iarabana amin'ny fiangonana manontolo sy ny komity mpivondronana eto amin'ny fivondronana 500 chapelle militaire Ampahibe sy mandray an'se mpiandraikitra izay efa natolotry ny komity mpivondronana ary efa navita ny dingam-piofanana mifanaraka amin'ny andraikitra raisiny se ary efa neken'ny foibe mpikambanana. Mandritra ny fanekena dia toy izao ny fizotrany. Ny mpanabe rehetra izay efa navita fanekena ka manao fanamiana ara-dalàna dia hanao ny fiarabana kely ka merina izany ao am-pony indray. Ny mpanao ny fanekena kosa dia hanao ny fiarabana lehibe sady hitodika aty amin'ny altara. Ny andiny voalohany amin'ny hira fanekena dia ataony se manao ny fanekena, ny isany andiny rehetra kosa dia ataony rehetra. Eny ary dia fantatrao tsara ny asarotry ny andraikitra izay miandry an'se araka ny toroteny teo anandrina ny androny olona ianao ka mangataka aminao amaly izao fanontaniana izao. Ianao ve mahazo tsara ny rafitra sy ny fitatana ary ny fotodrana sy fitsipika eto amin'ny fiangonana? Eny tompoko. Vonona ve ianao anady ary ankatoy izany miaraka amin'ny fandaminana rehetra? Eny tompoko. Ekenao fa zava-dehibe ny fiainana mahampanefana san'ny tompo ary ny fijoroana vavolombelona avy ny fiangonana izay efa niantsonanao? Eny tompoko. Mandray ianao Andriamanitra. Ry Ankafa Manoa amin'izao antsonana an'izao mpiandraikitra izao moa milaza marina fe fa azany tsara sady ekensy ny zavatra kendreny telo eto Madagasikara. Ikelena tokoa ve sena teraka ny adidiny se amin'ny finoana sy fankatavana Jesosy Kristy tompo mpamonjy an'se. Amin'izao fiantsoana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina tokoa aho fa azoko tsara sady ekeko zava-kendreny telo eto Madagasikara. Ikelena tokoa aho nateraka ny adidiko ho amin'ny finoana sy fankatavana Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana. Andriamanitra ny hanampy amin'izany. Amen. Manasa antsika fiangonana rehetra hitsangana tompoko.
Toanaceanao riray no ekeko izao, mianompo anao mandraky izay tsy hoanao. Reneko no ekeko izao, miantsony diareko miantso izao. Yavanani namana no ekeko izao, urinani manana mitovy izao. Izao itsika dia iroso amin'ny fanolorana tony amin'ny fivondronana, tony amin'ny vondrona tily sy tony amin'ny vondrona mpanazava, ka miangavy amin'ny komity mpivondronana ary iantso ny mpiandraikitra ho atolotra tony. Fifaliana ho anay komity mpivondronana sy ny fivondronana manontolo eto amin'ny chapelle militaire Ampahibe ny manolotra an'ny chef-ten Marira Milema hotonian'ny vondrona mpanazava eto amin'ny fivondronana fadimy amby zato, ary manolotra ny chef Angoa Mazoto hotonian'ny vondrona tily eto amin'ny fivondronana fadimy amby zato eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy. Raha vao misy sampana roa mijoro eo anivon'ny vondrona mpanazava na ny vondrona tily dia manolotra izay ho toy ny mpivondronana ny komity mpivondronana araka ireto fepetra manaraka ireto: tanora lahy na vavy, 20 taona farafahakeliny, efa nandraikitra sampana 2 taona raha kely indrindra, efa navita fanekena mpiandraikitra, mahafantatra tsara ny andraikitry ny tony mpivondronana, vonana araka-tsakany sy andavany ary ara-potoana ho fanao antony mpivondronana izay omeny fohim-piampikambanana sy ny faritany, mahay mifandray amin'ny hafa ary natolotry ny komity mpivondronana. Ireto maromaro vitsivitsy ireto ary ny andraikitry ny tony amin'ny fivondronana. Izy ireo no tompony andraikitra voalohany amin'ny sampana sy vondrona izay adidiny. Manatrika ny fivorian'ny komity mpivondronana, tompony andraikitra voalohany amin'ny sampana izay andreketany sy ny vondrona izay andreketany. Izy ireo dia
mampifandray ny komiti-pivondronana sy ny filoha. Izao ary dia apetaka aminareo ny marika fa vita fanekena ianareo ary toniam-pivondronana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy ny sampana dia miarahaba anareo izahay misy olo-tena ny sampaty foibe sy ny synodam-paritany, ny komiti-pivondronana ary ny foibe pikambanana mpanazava stily ary ny faritany. Mahereza sy mahatanja fa ny tompo momba anareo ary indro ny taratasy fahatsiarovana izao fotoana izao atolotra anareo amin'ny anaran'ny sampaty synodam-paritany iarivo avaratrano. Dia izahay sy ny mpitandrina eto an-toerana iarahaba anareo. Ry ray aman-dreny mitandrina, ry fiangonana malala, ny ray aman-dreny sy ny komiti-pivondrona eto amin'ny chapelle militaire 105, ireo ny mpiandraikitra anareo, mivavao aza, matateraka tsaka ny sandava ny andraikitra izay antsoroany. Azadino ny fikarakarana ny fampitaovana sy ny fiofanana ary ny resaka fanabeazana izay ataon'izy ireo. Tsy adinonareo koa ny manefa ara-potoana ny adidin'ny sampana eo amin'ny fiangonana, ny sampatia ary ny faritany sy ny foibe mpanazava stily eto Madagasikara. Fa izany no manambara fa sampana velona sy matanjaka atao amin'ny fiangonana ianareo. Araky ny fitsinjarana andraikitra eo amin'ny antoko dia ny mpanabe ankafamanono mpiandraikitra tompo-toerana. Ry antoko sampana maitso eto amin'ny fivondronana fa 500. Io ny mpiandraikitra reo, mivavao azy, ankatoavy izy, dia ho tonga zazalahy vonona sy vanina tokoa ianareo. Ry chef ankafamanono, mandehana amin'izao herin'ny se zao tany ny finoana ao ampingy, devonjeo ny antokony se. Ry vondrona mpanazava eto amin'ny fitaizam-pana protestanta ho an'ny Volalindà eto amin'ny Pahibe. Io ny toy ny ianareo, mivavao azy ary ankatoavy izy dia ho tonga zazavavy zatovovavy vanahy sy vonina tokoa ianareo. Ry Maria Milema, mandehana amin'izao herin'ny se izao ny tompo momba ny se, mandehana vonjeo ny vondriny se.
ry vondrona tily eto amin'ny fivondronana fahadimy amby zato. Io ny tonianareo, mivavao azy, ankatoavy izy, mba ho tonga zazalahy, vanina azy vonona tokoa ianareo, ry angomazoto, andevonjeo ny vondrony se. Izao tsika dia marana amin'ny fomba skoto. Mangavy an'ireo skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana. Mpanazava. Samakawas. Iroso amin'ny ankatoko ny fandraisana isika 2 amin'ny 700 andininy voalohany dia hitsangana ny mpanefana santompo rehetra. Timote voalohany toko 2 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Timote voalohany toko 2 andininy voalohany hatramin'ny 7.
Timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahatelo iarahantsika rehetra mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Koa mananitra anao voalohany indrindra mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka sy mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mampifahy izay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahamotenina rehetra. Iza amin'ny tsara sady ankasitrahana masin'Andriamanitra to. Amen. Inona ho izy ny voalohan'ny zavatra angatahan'ny Paoly apôstôly, ananaran'ny Paoly apôstôly amporisihana antsika? Ataovy ny fangatahana. Inona koa fivavahana, fifonana, fisaorana. Ho an'iza izy io? Ho amin'ny olona rehetra hoy izy, na ny mpanjaka na ny manana fahefana nizaniza, ny antony mba tonga antsika mandry fahizay ananana fiadanana. Ny antony faharoa, Andriamanitra te hamonjy ny olona rehetra. Andriamanitra te hamonjy ny olona rehetra amin'ny andininy faefatra, zay tia amin'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga fahalalana ny marina. Tena zava-dehibe ny mivavaka, ahatongavan'ny fiadanana sy ahatongavan'ny famonjena. Ipetraka isika noho ny hira teo, isaky ny andininy dia misy hiakatra hivavaka, na ankizy na tanora, na lahy na vavy, hiakatra hifandimby anatin'izany hira izany amin'ny andininy mifandimby. Afaka misesy miakatra vatrany izay ianao. Ram layet zazabi visias tiara sinumesu Andriamanitra tomponay io, rainay any an-danitra, masina indrindra, nahary ny lanitra sy ny tany, nanangana anay ho zanaka. Mibaiko anay ny teninao masina ankehitriny, maniraka anay mangataka, maniraka anay mivavaka. Tompo, manatanteraka izany zahay amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka aminao izahay ny anamasinanao anay, satria efa nampianarinao ny sitraponao tamin'ity andro androany ity, tamin'ny alalan'ny toritena, tamin'ny alalan'ny teny soratra masina maro izay noenonay. Ka izany teny efa voarainay izany, Tompo, mba hanamtondra fahamasinana ao anatinay tsirairay avy, ka hoentinay miaina, hoentinay mamakivaky ny fiainanay, mba ho fantatra ny olona tokoa fa zanakao izahay. Maniraka anay ianao mivavaka ho an'ny mpanjaka, ho an'ny mpitondra anay, mba andro fehizay zay, mba andro fiadanana. Izany tokoa Tompo no angatanay aminao, ny filaminana, ny fiadanana ho amin'izao taninay izao. Satria marary, ny nofo misy ny tsy salama, Tompo, ankehitriny. Tsy manana fiadanana, tsy manana filaminana satria manaintena noho ny aretina. Angatany aminao, Tompo, ny asanao mahery amin'izy ireny satria mahay ianao. Ianao nefa dokotera talohan'izao rehetra izao. Ao ny miandry fandidiana, ao ny miandry fitsaboana amin'ny lafiny maro samihafa, amin'ny endriny maro samihafa. Ianao Andriamanitra mahay an'izany.
ireo dokotera zay mitsabo tompo tolory fahendrena tolory fahaizana ny fanafody ampiasaina ihany koa amasina mivavaka izahay ankehitriny Jesosy ny anomezanao ianay ihany koa fiadanam-po isoronao anatinay ny tebiteby ny tahotra maro samihafa ka tsy hahafahanay mandeha araky ny sitraponao indraindray izahay nahazo fampianarana nefa tsy hainay miaina izany no ny endriny maro samihafa eo amin'ny fiainanay ny tsy fandriam-pahalemana zay mampitebiteby anay mampatahotra anay Jesosy arovy izahay meo anay ny fahatokinanao Andriamanitra amin'izay rehetra ataonay na ao amin'ny asa no amin'ny fianarana ho an'izay mianatra mangataka aminao izay tompo ampioren'ny ny finoanay ahafahanay manakatra zay tianao atao ahafahanay miara aminay miaina aminao Andriamanitra satria raha tsy manana ny finoana ao anatinay izahay tsy hainay izany miaraka amin'Andriamanitra izany indraindray zay mianatra fa tsy hainay tompo ny mino sy mankatoanao matetika izahay mino tsy mino ihany mampianaranay tompo ifototra ary anana an'izany finoana zany ka hiteraka fahatokiana hiteraka asa ho fijoroana vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izy efa nisolo heloka anay teo amin'ny azo fijaliana metrahana izany bavaka izany amen andeha mbola ivavaka tsika tompo misaotranao izahay fa mbola nampianarinao indray tamin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina izay mivakiana taminay teo fa tokony hivavaka ho an'ny olona rehetra izahay indraindray Jesosy tsy mba hainay izany fa ny olona tianay ihany sy afaka afahanay ny tianay hoentina mbavaka fa indraindray rehefa misy olona mety hoe manafotoana anay tsy mba entinay ambavaka izy ireny ny teninao nefa miteny hoe mivavaka ho an'ny olona rehetra izahay dia izany nakasitranao Andriamanitra nampianarinao tamin'ny alalan'ny teninao koa izahay mivavao ho an'ny fahavalonareo mivavao ho an'izay manenjika anareo tsy mba toetra anay izany ary dia ampianarina ankehitriny fa hivavahana ny olona rehetra misaotranao mampatsiahy anay izany fa izy ireny indray ampatsiahivina anay dia rehefa elaela tsy vakianay elaela tsy ampatsiarovina anay adininay fa izany nefa ny sitraponao mivavaka izahay ho an'izay olona mankahala anay mivavaka izahay ho an'izay olona tsy tianay mivavaka izahay ho an'izay olona mety hoe manavakavaka anay mba hiova amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay mampatsiahy azy ireny fa ianao Jesosy ianao Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona fa tianao daholo ny olona rehetra eny fa na dia ao anatin'izao perikopanay izao hoe every ny fifidianan'ny tompo dia nandraisanay lesona be dia be izany tao anatin'izao ray volana izao fa ianao Jesosy rehefa nifidy ny mpianatra ao Jodasy raha tao anatiny nefa dia devoly araka ny teninao dia izahay koa dia ampianarina ny amin'izany fiheverana ny fifidiananao tompo izany mba ho tian'ny olona rehetra izahay tahaka anao Andriamanitra izay tsy mba manavaka fa Andriamanitra izay tian'ny olona rehetra
eny tompo maro ny zavatra tiany angatana fa ianao mahalala ny tiapona izay tsy miloaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovanay sy angatana izany vavaka izany amen. Ry Andriamanitra ranay fa mbola menao tompinandro izay ary mbola menao fotoana ihany koa ahafahanay mivavaka amin'ity anio ity. Vavaka manokana izay ho anay tanora malagasy rehetra tsakanavaka. Mindra fo aminay tanora ary Jesosy Kristy fa marina ataonay sy fanaraka tamin'ny sitraponao. Tsy fanora aman-dreny izahay ary maro koa ireo safidinay amin'ny fiainanay, ny amin'ny safidinay izay tsy mifanaraka amin'ny maha-kristianina anay. Mindra fo anay Jesosy Kristy fa tsy manam-potoana akory izahay fandraisana aminao. Tsy manam-potoana izahay resahana aminao ny anarana ny teninao izay fanay mananatra anay mitarika any amin'ny lalina tsara rehetra. Araka izay ho anitinarina tanora malagasy tsakanavaka, ao ireo tanora mianatra, ao ireo tanora miasa, ao ihany koa ireo tanora sahirana, ao ireo tanora tsy manana ray aman-dreny ary misy koa ireo tanora tsy manana ho avy. Mangataka izay Jesosy Kristy mba hanampianao anay tanora, mba tena ho tanora fonina sy vanina izahay, hitondra fahanzavana, hitondra fiovana ihany koa eto amin'ity firenena ity. Ao Jesosy ireo tanora tapidalakale, tsy manana ho avy, tsy afaka mianatra, tsy afaka miasa ihany koa, tsy manana fahalalana. Nao Jesosy no hanankinanay ny ho avinay, ny mombanay rehetra, ary ianao koa nijery ny ara-panahinay. Nao no ame ho avy ho anay, ny ame fanantenana, anome finoana ihany koa, ary ame anay ilay maraina feno fanantenana, anome anay ilay maraina lavitry ny tomany, lavitry ny herisetra ihany koa, ary anome anao fiadanam-po ary fiadanantsaina ianao. Ka ankinina anao Jesosy ny fiainanay tanora malagasy tsakanavaka. Maniry izahay ho toy ny tanora any amin'ny firenena mandroso ihany koa, mba afaka hianatra ohatry ny tanora any amin'ny firenena mandroso, ary mba hanana filaminana sy fiadanana ihany koa ohatry ny tanora rehetra ihany koa. Afaka bahitanao zavavaka izany Jesosy Kristy tsy mendrika izahay mangataka izany fa ianao Jesosy no mihaino ny vavakay sy mindra fo aminay. Ka misy mananteny izay fa hamaly vavaka ianao Jesosy Kristy amen. Ankizy anankiray no amarana azy aorian'ny hira.
Andriamanitra rainay eo mbola misaotra anao sy mideranao izay noho ny alehiben'ny voninahitra ao sy ny fahasoavanao dia mbola afaka nahatanteraka ny fanompom-pivavahana teto izay sy ny fanolorana ireo tony izay hitondranay mandritry ny efa-taona ary ny fanolorana ny mpanomponao izay nanao fanekena sy hanatanteraka ny asa fanompony. Andriamanitra mangataka hery aminao izy ireo ka ahafahan'izy ireo mahatanteraka izany asany izany. Ta io koa ny mpiandraikitra anay izay miandraikitra anay eto amin'ny fivondronana sapely militaire mba hahatanteraka izany asa fandreketana izany satria nohony amin'izao vanim-potoana izao sarotra tokoa Andriamanitra no mitaizana izany tanora izany ka mangataka ny herinao izy ireo ka mba ahafahany mitaiza sy manabe anay mba olona hovanina eto amin'ny firenena sy amin'ny fiarahamonina ary hita io koa ireo sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonanay ka ary ianao ny amehery azy ireo ka mba hampandroso izany tsara. Saotra raha eo. Amen. Saotra izay rehetra nandray anjara tamin'ny rojombavaka. Fifaliana antsika ny mandray rito avantsika rito mangataka azy ireo hiakatra ty alohana Rary John Tsiriniana Mariosy Rakotomanana Willy Tovontsoa ary Fidy hianatra amin'ny toeram-panomanana izy ireo ny ray any Ambatondrazaka ny ray any Mandry Tsara mbola tsy manambady zareo amin'izay be eritreritra. Izy ireo dia nahavitany voady voalohany na ny fanolorana ny délégation pastorale ny any Valisoa zany dia amin'ny Novambra efa afaka antsoina hoe pastera zany zareo zany manomboka izao dia aoriany vavaka dia mangafy ny borao fiangonana ny solotenan'ny sampana nareo firomboninahitra iarahaba azy ireo. Izy ireo dia manao fizaran-draharaha mandritra ny vakansy eto amintsika miaraka amintsika eto Ampabe sy Manjakandriana hivavaka isika hitodika aty ianareo. Nosaranao zay tompony amin'ny voady voalohany délégation pastoraly azahoana manao ny raharaha ny mpitandrina mizadra raha any Mariosy i Willy anao Andriamanitra nanome izany ka amin'ny anaranao no tondrahana azy ireo ambavaka ahiry amin'ny teny sy amin'ny asa ary ahita izay rehetra tokony ho hita sy atao amin'izany fizaran'ny raharaha izany mandritra an'izao fialan-tsasatra izao ary ianao koa hita amin'ny ray aman-drenin'izy ireo izay tsy maintsy ilaozany koa amin'ny fotoana mahamety ny fianakaviana ary ianao koa hanome azy ireo vady mahafa-po ary teny fanaraka amin'ny asa mahampitandrina. Misaotra Tompo. Amen. Lan'izany mahazo maka amin'izay. Fa inao le fipetra ho teo an'izay be tetika zao moa zany nareo zao rehefa misy miarahaba dia mitsikitsiky be pasteur mahazo toerana ianareo tadio tsara fa ny sipa rehetra zaka ny pasteur fa tsy ny sipa rehetra mahazaka pasteur.
hoa tokona mpandray Ramatoa Berta, izy moa dia marary karakarain'ny sampana fifoazana. Zay ny tsy mbola mahito azy a, ho kasaina tokana amin'ny heriny etsika ambavaka izy. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasinana fanambadiany reto avantsika Razafindrakoto Roger Mesy, Moïse Valérie, raha ao zareo dia hitsangana. Mbalasa ambanivohitra. Ny zazakely raha tefy arivonjy Tiantsoa, tolotry ny ray aman-dreny raha tefy arivonjy Antonio sy Rary Malala-Antsanirina Mélanie ho amin'ny Sakramentany Batisa. Zazakely Razafindrakoto Arena Sarobidy Mesia, tolotry ray aman-dreny Razafindrakoto Richard sy Ravely John Baolivete. Zazakely Razafindrakoto Amelia Julia, tolotry ray aman-dreny Razafindrakoto Richard sy Ravely John Baolivete ihany. Asana ao izy manakavy reo. Ato zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra to iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no iara-banantsika natratra zao andro anio izao, ary dia manona ny fahasoavany sy ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Fa raha hanananareo izany zavatra izany sady hanananareo betsaka, dia tsy avelan'izay ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Petera faharotoko voalohany andininy 9 sy 11. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela Menakavy dia manolotra fisaorana lehibe ho antsika mpianakavy ny finoana tamin'ny fitondrana ambavaka azy ireo ny alahady 2 volana Jolay lasa teo. Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny hamaly fitia anareo. Anio hariva ny famoahana ireo mpitandrina izay atao eny Antsahamanitra. Anisan'izany ny mpitandrina Andriamanantena Tahiritsoa izay mizatra raha teto amintsika. Koa manasa antsika rehetra hifanotrona ny amin'izany manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana. Isy ihany koa ny vatsy izay atolontsika ho azy ka nirakitra faharoa ny alahady 9 volana Aogositra no atolotra azy. Koka mba samy hiomana ny amin'izany isika. Misy ny tapakila fiaraha-misakafo izay karakaray ny Monnerie Foibe atao eny amin'ny Fofikry ka mifanjaisana anjara dia 5 alina ariary. Ary azo atao ihany koa ny mandohan'ny tombony 3 alina ariary. Ny alakamisy 10 volana Aogositra no fanokanana ho mpitandrina an'Andriamatoa Rakoto Arivelo Sitraka Valosoa izay mpitandrina ny zatra raha teto amintsika ihany koa. Ka manomboka amin'ny 7 ora sasany ny fotoana izay anasanantsika rehetra anotrona izany fotoan-dehibe izany. Izay manam-paniriana hiara-paly amin'izy ireo ihany koa dia asaina handray anjara amin'ny tapakila izay jifaina amin'ny vidiny 4 alina ariary ka ao amin'ny bureau mpitandrina sy ao amin'ny sekretaria no andraisana izany. Ary ny alahady 9 volana Aogositra no farafandraisana ny isan'ny olona amin'izany. Ny komity kosa dia hivory ny sabotsy 5 volana Aogositra amin'ny 9 ora eto am-piangonana. Hanatanteraka famangina amin'ny fiangonana rehefa mirava izao fanompoam-pivavahana izao. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ampatsiahivina isika ray aman-dreny fa toy-hatrany ny fampianarana sekoly alahady. Koa manomboka amin'ny volana Aogositra alahady 2 dia any ambony daholo no tanterahana amin'ny fampianarana, izany hoe fampianarana faobe. Koa mampatsiahy antsika mpampianatra ihany koa ny ho amin'ny fandaminana izany. Verina ny tanketsany ho hariva amin'ny 2 ora ho fanomanana ny antsakira-piderana iarahantsika amin'ny sampana VFL ho tanterahana any ho hariva. Sampana VFL ho tanterahana androany hariva eto amin'ny chapelle militaire Paibea ny vokatra ankira izay tanterahan'ny sampana. Anasana ireo antonkom-pihira namana avy any velany sy ny sampana velona eto amintsika ka amin'ny 2 ora sasany ny fotoana. Koa manasa antsika mpianakavy ny finoana mba hanotrona izany fotoana izany. Ny sampana ihany koa dia mivarotra mofomamy sy masira ao ivelany
ka manasantsika fiangonana mba hanjifa izany. Ho tanterahana ny sabotsy 15 volana aogostra eny Ambohimanga ny jery todiky ny sampana ka misoratra anarana amin'ny sekretera ny sampana izay andeha miaraka amin'ny fandraisana anjara 5,000 ariary ho solon-tsakafo. Sampana Dorcas finaritra ilazana ny sampana Dorcas hijanona aorian'ny fitaovam-pivavahana. Araka ny 3T dia ny asabotsy 15 volana aogostra izao no vondrom-bavakintsika izay atao eny amin'ny tokantranony Taty Bakoly. Fikambanana katekomena fiadanana ilazana sika mpandray anjara amin'ilay filma ara-pilazantsara hivory anio ariva amin'ny 5 ora fa misy tournage eto am-piangonana Tianao Jesoa. Sampana mpanazava stily. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa tanteraka ny alahady 17 volana Jolay teo ny fisarihana Antoana Skoto ka nazahoana tombony mitentina 1,453,000 ariary. Maneho fisaorana sy fankasitrahana amin'ny fiangonana manontolo ny sampana noho ny fanohanana tamin'izany hetsika izany. Ho hitantsika amin'ny peta-drindrina ivelany ny vokatry ny fisarihana. Sampanasa fitoriana filazantsara riavana. Hoy Jesoa, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ho tanterahana any Ankisabe Analavory ny tafika masina izay fandrombonantsika fiangonana manontolo ny 15 ka hatramin'ny 17 volana aogostra ho avy izao. Ny fisoratana anarana dia manomboka androany any amin'ny branche Sampanasa AFF. Ireo izay tsy afaka andeha any an-toerana dia asaina hanohana ara-pitaovana arabola ary indrindra hitondram-bavaka ny asa. Isy ireo solotena ny braony AFF anatona antsika ary indray izay fohitsika anatanterahana ny asa. Isy ny fiofanana sy vavaka fifadiakanina ny sabotsy 12 volana aogostra tontolo andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva izay anasana antsika rehetra koa. Ireto avy ny fiofanana ho raisina amin'izany: ny fitantanana kristiana Davida Andriamaro Sompitandrina, ny fahaiza-miaina anaty fiarahamonina Sitraka Rakotarovelo Mpitandrina, ny fiangonana manavao ny fanompony Vola Rakotondrazafy. Koa manantenantsika rehetra hiara ifandrimbona amin'ireo asa rehetra ireo voninahitr'Andriamanitra irery ihany dia manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Rakim-pisaorana. Koa ankehitriny misaotra anao izahay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no ahazoanay hery hanatitra toy izao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany no hanomezanay anao. Misaotra an'Andriamanitra fa nivaly ny vavakay. Rakim-pisaorana omena mpitandrina 3 mirahalahy. Misy an'ity portefeuille ty latsaka tao tokotany dia izay tompony mandalo amin'ny branche secrétariat. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Mananamana tsika tonga namana fanavotan-tsoa ny aina ao amin'ny fikambanana katekomena avy amin'ny fitandrimana Moramanga fitiavana itsangana izy raha ao. Ankaiza ali mba samety mba abisanga iroso amin'ny rakitra isika ny raha riva fa mahana mpitandrina ny Antsahamanitra. Io ny Tokopira Rabena ny VFL amin'izao androny izao io koa ny Tokopira samihafa ny dekona andamina ny rakitra.
Ataontsika ny hira fahatelo amby dimampolo sy fitonjato, ny andininy voalohany sy ny faharoa mialohan'ny tsodrano, ary ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra aorian'ny tsodrano.
tsodrany izay atolotra somena anareo amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninany mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Tsy anareo ny fidy hafa zaho ny fidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo. Ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.